zany dia atoato no anatanterahana izay fanadina-panjakana CEP izay ny tsikaritra aloha zany isa taona ao anatin'ny taom-pianarana dia ao anatin'ny vanim-potoana mangatsika trano no anatanterahana izay fanadina-panjakana CEP izay ny mapikaikaika.Mbola amin'izao fotoana izao dia ny makasika indrindra ny erika na ihany koa zany ny atsiaka lasa mifangaro atsika izay erika izay tatoato ny sampan-draharaha pamantatra ny mety toetr'andro nefa dia nanambara fa aharitra andro maromaro ny fisian'izay erika manify izay ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny fanazavana avy any amin'ny sampam-pamantarana ny toetr'andro dia mbola hitohy mandritra ny 4 andro izao orana madinika raha ny erika eto andrenivohitra izao. Noho ny fisiany andian-drano izay mitondra orana tao atsimo antsinanana ka nikisaka moramora ety amin'ny faritra afovoany mahatonga izany. Raha nikasika ny maripana kosa indray dia mbola manodidina ny 12 degré eo ny maripana eto Antananarivo. Misy koa ny andian-drahona mitondra orana tao amin'ny faritra mitsiraka afovoany atsinanana tao tamin'ny farany herinandro iny dia mikisaka izy izao amin'ny faritry ny afovoan-tany ao amin'ny faritany Fianarantsoa ao dia io andian-drahona mitondra orana betsaka ao amin'ny faritra Ioza indrindra any amin'ny mitsiraka atsimo atsinanana any zany dia mbola vinavinainay hoe hijanona foana zany aloha ao anatin'ny 3 andro avy dia ny orana manify miaraka amin'ny erika ao Antananarivo tosika miala izay amin'ny andro ririnina dia mbola iaina antsika koa ao anatin'ny 4 andro avy zany zay. Lasa aloha kosa ny ririnina tamin'ity taona ity raha ny fanazavana azo avy etsy amin'ny foibe famantarana ny toetr'andro ihany. Raha ny tokony ho izy tokoa mantsy dia ny volana Jona, Jolay ary ny volana Aogositra no tena vanim-potoanan'ny ririnina eto Madagasikara.